Ya, voalohany teny dia manome dera sy voninahitra ho an'ny tompo ilaina hary tokana ary makasitraka azy amizao tombonandro nomenantsika rehetra zao amin'ny andro alajoma zao. Na de maro ny zavatra mandalo, maro ny fangirifiry ny fiainana, de mbola nomeny fofonaina atsika ka ankasitrahantsika sy derana azy zay ary mangataka amin'ny isanandro tsika mba hahazo fahasalamana, hahazo fahombiazana ary hahazo ny fandriampahalemana. De manesitra koa ho fiarabana ho antsika rehetra vahoaka malagasy na aty Andilambato zany indrindra ny anantanindrazana ny Madagascar. Ny inakinaky ny tombozanaharany ny hatsarana sy ny feno fandriampahalemana ary feno famelan-keloka ho amitsika isam-batan'olo isan'ny tokatrano. Eto aho dia manao anty video tia mba hametram-panontaniana amireo olona zay nomena fitokisa nampindramina fahefana nampitondrana ny feon'ny vahoaka eo anivony anterneram-pirenena. Tsy iza zany fa Andriamatoa député de Madagascar Siteny RANJATOELINA, député de Madagascar Tinoko Roberto. Satria ianareo no nomeny vahoaka fahefana, ianareo no nomeny vahoaka anjaran'asa ary ianareo nomeny nampindramin'ny vahoaka ny feon'izy ireo hoentina eny anivony anterneram-pirenena na ny Assemblée nationale. Atako angamba tsy de hitodika loatra amin'ny ngahy solombavambahoaka Siteny RANJATOELINA satria efa hitanay vahoaka malagasy, efa hitany vahoaka ny Toliara sy ny manodidina ny fotokevitry sy ny décision hatry zay ka hatry zao. Fa hitodika kely aho amin'ny Andriamatoa député de Madagascar Tinoko Roberto zay lany tao tapo-tanànan'ny Toliara. Mitodika aminao aho rahalahy androany tiky satria mety maro le fampanantenana, maro le fandresen-dahatsy zay nataonareo tamin'iny fampelezan-kevitra député iny. Ka androany aho mba mitodika aminao satria misy tsanga zavatra anakiroa ny antony itodihako aminao manokana androany tiky. Satria tamin'ny anao tamin'ny 2017 avril 2017 ny député de Madagascar anao zay lany tao sakarahy tamin'ny niaraka tamin'ny RD izay nitondra fotokevitra sy nitondra teny mafondra ho an'ny Toliara ray manontolo. Province Toliara ny teneniko satria lavalava iny projet zay nitsangana nijoroanareo ary nahatonga ny SVM tsy nakatoavy ny Toliara intsony. Tsy inona zany fa mahakasika ny base Toliara zay Toliara Sendry tamin'ny iny fotoa iny zay nijoroanareo maromaro nareo député 71 député angamba nareo zay sa 73 no nijoro amin'iny fanorenana ny asa miniera mahakasika ny base Toliara Send zay lasa base Toliara izy androany tiky. Mitodika aminao aho satria mafana de mafana ny ady hevitra sy mafana de mafana ny fandresenao lahatra ny vahoaka rehetra manontolo tamin'iny fotoana iny ny tsy fakatoavanao ny base Toliara, tsy fakatoavanao ny Toliara Send ka tsanga zavatra anakiroa satria tamin'ny député anao lany tao sakarahy ny joro ary niaro ny hoavy ny vahoaka, niaro ny environnement, niaro ny tontolo iainana mihitsy mba akapobeny zany, niaro ny fiarahamonina, tsy nanenka ny base Toliara iny. Androany ty tsika mahita ireny filan-kevitra ministra zay niboaka reny, mahita ireny fanambarana nataon'ny ministerany miny reny. Ka mba mametram-panontaniana aminao zahay satria nahita an'ity video tiky, aloha angamba tsika hijery an'ity video ty heky. De
mba ahizanay sy ahizanao mamaly hoe inona ny zavatra tena mety, inona ny zavatra ho raisinay, de inona ny valiteninao, de inona ndray ny fiarovanao ny malagasy satria noho ny ministre anao tamin'ny fitondran'ny RD rehefa avy eo an'iny nakatondray ny base Toliara satria nisy zanaky ny Toliara handeha hanao formation tany ivelany de nakatondray fa hitanao hoe tsara ho an'ny Toliara ny base Toliara de miverina député ndray anao zao fa tsy ministre satria tamin'ny ministre anao nanenky hoe base Toliara tsara ary mampiditra asa bla 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 fa androany anao député ndray ary député ny Toliara ka mba hametra-panontaniana aminao zahay fa alohan'izay io misy vidéo mba tokony arahantsika mijery manomboka aty amin'ny Toliara Sainte-Siny hatrany Amorombe any Toliara doiny hatrany Amorombe any de misy alana Mikea ao tsy gidro avao ny anatin'ny alana Mikea io misy ny atao hoe peuple Mikea fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao mandeha ny radioactivité anatiny ao aiza le vahoaka malagasy ry tompoko ampy zay io zany dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy zany hoe ty fitondrana HVM ty zany efa manakaikikaiky koa mihoatra ara ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany tena handripaka an'le vahoaka malagasy extermination zay ny mo mahalaza azy kokoa zany hoe ny culture atsika rehetrarehetra ao anatin'ilay toerana zany na fasana io na toerana fady io na zavatra faune and flore mikasika ny plante endémique sy ny hazo rehetrarehetra misy hazo atao hoe mangarahara zay any hazo mangarahara io no fanaovanay ao Toliara vatapaty cercueil zany hazo mangarahara zany tapahinao anatin'ny 3 andro ny hazo lehibe anankiray vao mirodana fa nampikaramay olo io olona eran'ny tanàna iny ny kapa an'le hazo rehetrarehetra tsy misy tsony zany amin'izao tsika miteny zao anatin'ilay 3000 hectares kely sisa ny hazo azo ampiasainao dikan'izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia mamoa fady mihitsiny inona ny azontsika atao tsy misy tsony tompoko lahy sy tompoko vavy ho aiza tsika vahoaka malagasy tsy hisy tanitsika tsony tsy misy olona malay tsy misy olona tsy tia an'izany fampandrosoana zany tompoko lahy sy tompoko vavy fa fampandrosoana atao anatin'ny fahamarinana fampandrosoana atao anatin'ny fanajana ny mahaolona ny fanajana ny culture atsika malagasy zay tsy tovidantsika amin'ny hafa fa inona ty zava-doza mahazo atsika niara-nahita n'iny vidéo iny tsika niara-nahita zay fijoroan'ny Andriamatoa Tinoko Roberto député de Madagascar tanisainy teo rehetra ny zavatra rehetra zay arovana sy nijoroany zareo ary io zavatra io anisany zavatra mbola namafisiny député Siteny depuis zay talohany reny ary zisk'androany tiky namafisiny hoe tsy hanenkenany Toliara Sainte tsy hanenkenany base Toliara todika aminao amizay le roa ho Tinoko Roberto député de Madagascar mba akory ny feonao ho an'ny vahoaka malagasy akory ny feonao ho an'ny vahoaka ny Toliara ray manontolo satria ireny fijoroanao atako angamba anisany point bevata reny nandaniany Toliara anao ho député raha ohatra ko hoe nilany amin'ny tenany marina anao fa tsy nisy alabato satria maheno zahay ary nahita zahay ny fandehandraharaha zay nandalo tao Toliara tamin'ny fifidianana député io zay nahalany anao satria Andriamatoa Tony Perkins nanamafy an'izany rahantsika mahita amin'ny io Roland an-tsary io de androany toy satria nisy fampelezakevitra zay nataonao tamin'ny députation zay narahanao tamin'ny ray aman-dreny be honorable Maharandy Jean Dédier de hoe hanao politiky ny kibo anao hanao politiky ny sosialy anao de zay angamba mety anatin'ny point koa na haresy lahatra ny vahoaka ny Toliara toy n'io Roland an-tsary io androany rehefa tonga amin'ny fitondrana ny président Andry Rajoelina misy an'izao zavatra zao satria nampanantena koa izy tamin'ny velirano fa hanome asa antsika tanora hanala ny fahasaranatsika Toliara zay nametraky ny fanantenana rehetra tamin'ny président Rajoelina raha tsy hitsy raha toaka tohanana ny zavatra ohatr'izao mipoly bakanareo
rehefa vita fianara mianatra soa mendrika an'izay image ny Toliara zay manana traikefa dia mitondra an'izay traikefa zay hoentina hampidevelope hampivoarana amin'ny tanatsika io tsy ho faralay intsony angamba ny Toliara manomboka eto ary indrindra hatramin'izay dia natao hoe cimetière de projet ny anaran'ny Toliara fa ninona zavatra ho tenenina ninona zavatra mety hoe ho recadrena satria be dia be loatra ny resaka mandeha ho amin'ny Toliara resaka cahier de charge resaka zao hoe resaka za efa nahita ntsombosombiny a lay recyclage na rano sy resaka produit chimique sy resaka tsy fiarovana na konserve ia fa fitenenana zavatra hita maso ka raha ohatra hoe misy zavatra tokony mbola ho jerena fitondram-panjakana ary tena mbola misy io jerena miaraka zay zavatra zay fa kosa ny zavatra tsara aloha dia ny investisseur tonga eto amintsika omena assurance izy amin'ny investissement ataony ary accompagnena ohatrany zao ataony anareo zao anjaranay fitondram-panjakana no mijery hoe zao zavatra mety zao zavatra tsy mety anatin'le société anatin'le forme fitarahana an'le asa anatin'ny code minier anatin'izay condition rehetrarehetra hita ny fitondram-panjakana fa tokony hitondra soa ho an'ny firenena ato amin'ny candidat-mpanjakana rahalahy tianao politique io mbo tanora ary manana ny ampiasa amin'ny tena izy io fanananao ampy io fa lasa lavitsy fa ka ampiasa amin'ny serisery vahoaky fanambanembane vahoaky fa miresaka aminao isan'andro hoe tokony ho lasa lavitsy ho ao iha laha ohatsy ka fanananao ampiasa amin'ny fahamarinana zay ny resako farany monsieur Francis de fa metraka veloma moa zany ka raha ohatra ka tena lehilahy rahalahy Tinoko Roberto laha tena hoe maminao tokoa i Toliara ary tianao handroso Toliara tianao hivoatra ny Toliara na amin'ny resaka environnement touristique zany na fiveloman'olona mpamboly na fiveloman'olona an-dranomasina zay ho potehiny io base Toliara ino mba loha-hevitra sy ino zay andraikitra ary ino mba teninao ino fijoroanao amin'ny androandro ty satria nankatoavy ny filoham-pirenena zay andrandranareo sy arahinareo anjinirana Rajoelina fa hampiditra 5 milliards de dollars isan-taona ny base Toliara ho an'ny Malagasy hono fa tsy hainay hoe Malagasy hono ia de mba meo zahay atao fandresendraha mba ho anteanay ny fijoroanao député indray anao androany io toy ny député tamin'ny 2017 zay nijoroanao de député ny Toliara koa anao androany io de mba omeo anay vahoaka ny Toliara satria miandraandra atako angama miandraandra ny fiarovanao sy ny fijoroanao toy ny tamin'ny 2017 reny ny vahoaka ny Toliara androany ty ka mba omeo valiteny zahay ka tao kopakambavatsony fa toka de vakio ampebe maso hoe hankatoan'io base Toliara eo anao sa hanakana an'io base Toliara eo anao mbola mamotika ve base Toliara eo sa efa fitondrana nareo de tsy hamotika tsony base Toliara satria raha zahay antakin'ny vahoaka dia mahita antakin'ny tompo tanàna dia mahita ary mahatsapa ary antakiny mananjanaka zay hisy andreo faramandimby dia ataoko fa mahita ny haratsiny sy tsy fetezan'io base Toliara io zay fanirarany Didier Ratsiraka io amiral Didier Ratsiraka efa nanjaran'io base Toliara io tsy hatao an'io Toliara io satria kely de kely ny réservadon Toliara ny environnement Toliara iratsika malala zany ary mila arovana ka miandry anao ny vahoaka ny Toliara mba heno ny vahoaka malagasy hoe député indray anao androany de inona ny loha-hevitra inona ny fijoroanao inona ny tena tapa-kevitra hoe hiaro sa hanaiky tampitsy